metraka fitorina teny amin'ny ACC ny collectif des candidats androany. Mitaky ny anafoanana ny vokatra ireo candidat niara-ny osoka tamin'ny fifidianana. Tsy mazava ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena hoy Rivo Rakotovao. Magnano mbola tsara tsika jiaby zay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao. Androany alakamisy 17 ny volana Jona taona 2024 tonga soa indray eto amin'ny fotoagna ny vaovao tompoko lahy sy tompoko vavy asaiko ampanajana anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Tahaka ny mazatra dia ny lafiny politika no andesintsika manomboka n'izany amin'ity androany ity. Nisy ny valandresaka narana adihevitra izay nokarakarainy ny collectif des candidats na ny fifindronan'ireo candidat jiaby izay nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo natao tetsy andavamamba nanazavagna ny zavanisy teo amin'ny resaka tsy fanarahan-dalàna ny tranga tamin'ireny fifidianana ireny sy ny adian-kevitra ihany koa ny makasika ny anjaran-draikitra sahan'ny seni sy ny fahaleovantegna n'ity seha-pirenena araiky ity. Waratsika ny andindininy izay vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Dia tena manao velorano sana fanaovany amin'ny rajoelina azy koa hoe raha lantsika zao candidat zao dia ho hitantsika ny fitohizan'ny fantsona maro be atestamp ameko santionana ianareo. Za miteny eto zao no ny asa vitako, no ny asa tsara vitako, no ny fahaizana kely ananako dia notendrena lefika ny Sisco, adjoint Sisco za eto hoe sy Zakarias Mavranjo iny koa, Zakarias Maniakatra grady. Zay anton'izay efa nisy taona ny onako ampianatra vetivetika eo dia nazavaiko andreo mazava tsara fa betsaka reo mpanamantsika tavelato reraka ny olona manefa karamana manambona vary manambona kapoka mivarotra rafia dia teneko andreo moramora zavony jaly mitovy aminareo teto stampika teto fa rehefa mandray ny asako amin'ny majoint Sisconaka ampampianarana voalohany fandraisanareo mpampianatra frama rehetrarehetra atao stampika reo. Vitako zany. Za tena mavita mihitsy rehefa mamango. Tiavinareo ny mandeha. Vitatsika zany. Ditonitra boketo makany Ambatsanandro ary vita tamin'ny fotoana zany ka handray andreo tsy raha volako ny anaramanareo vola mpanjakana. Amitsika ny fahefana. Amitsika ny fahefana. Misy fifidianana ho atao amin'ny herinandro. Marina sa tsy marina? Fifidianana solombavam-bahoaka. Ka zao mipifaninana afo dia milaza manao propagande ihany ny hoe rehefa zay ny mahazo ny maronisa ao amin'ny antenimieran-dolona ao amin'ny antenimieram-pirenena ao amin'ny député zany dia fidiony ry zareo fa onga ry zareo andro rajoelina. Ekenareo ve zany tsy ekenareo? Olona misakana fampandrosoany zany, olona tsy tia fampandrosoany zany. Ka zao rehefa tianareo andro rajoelina fantatrareo ny tokony atao olona afaka miara-miasa, olona afaka hampandroso ny tanàna, afaka hampandroso ny sonerany vongo, fantatrareo tsy teny betsaka fa fantatrareo ny tokony atao. Ministra anankitelo zany andreketana dia mbola fanolosaina ny ministra ny aménagement territorial na ireny fanaovana lalana ireny dia izy anisan'ny fanolosaina ao anatin'ireny ministera ireny zany. Ka everiko zany asika eto Ambarazasy dia na maro ny mety zavatra ho resahana dia sarotra ny arony miady amin'ny mpandoabary. Sarotra ny miady amin'ny mpandoabary fa ny fanentanana ataonay dia mbola maro ny zavatra tokony tsara vita eto Ambarazasy eto. Ka sika adalany piasan'ny fahasalamana moa zany miaradia amin'ny fitondram-panjakana fa aleo miaraka amin'ny olona zay atolotsy ny fitondram-panjakana mba hamoramora ny asa fampandrosoana aty amin'ny faritra ny sesena. Tsy halanay ianareo
fa mahatomby zo eto lakilasy tia diazadiny fa avy fitondram-panjakana ary mahatomby misy reto mpampianatra reto diazadiny fa ny fanjakana ihany no nametraka anio. Tranga maro nitovizana saika nanerana ny faritra jiaby teto Madagasikara ny Osika, ny Alabato, ny Fantokan-dalàna nataon'ny kandida miaradia amin'ny fitondrana tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Nisongadiny izany nandritra ny valandresaka narahana hevitra no karakarain'ny collectif des candidats ny 17 ny volana Jona 2020 sy 2020 tetsy amin'ny Live Hotel Andavamamba. Fampiasana ny fahefa-panjakana, fanaovana antsojay sy Osika ary fividianana ny safidim-bahoaka nahitana izany ny tany Toamasina sy Feneriva Atsinanana. Manomboka tany président Fokotany, délégué d'arrondissement, ni chef district, ni chef de région, ni direction régionale, ni ministre pour évoquer une professeur ary indrindra tamin'ny filoham-pirenena izay antoky ny firaisam-pirenena dia nanao famelezan-kevitra mivantana na melony fifidianana natao anatin'ny propagandy na taolina. Dia mbola nisy ny zavatra nataon'ireo olona izay atao olom-panjakana ireo. Mampalahelo eto amin'ny firenentsika fa izany no zavatra nisy teto amin'ny firenentsika tany amin'ny toerana rehetrarehetra nisy fifidianana teto Madagasikara. Zany dia zavatra tsy azo ekena zany mbola iseho eto amin'ny firenena. Ary izay no ijoroana eto satria tsy nandeha ampamarinana ny fifidianana teto amintsika. Raha taditsika tsara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tamin'ny deuxième tour dia nilaza ny CENI fa tsy ameriny intsony ny fahadisoana vitany tamin'iny liste électorale iny fa tena hanao fifidianana madio ary liste électorale mazava marina no avoaka amin'ny fifidianana sombam-bahoaka ty. Zavatra nisy dia zao manerana Madagasikara ny liste électorale toko dia namboarina ary manana porofo amin'izany izy izay efa napetraka eny anivon'ny ACC ary mbola mety hivoaka eo rehefa avy eo amin'ny fanazavana eo izany liste électorale izany. Manomboka hatrany amin'ny fokontany odiny tany Toamasina manokana dia nampiasaina ny asa-tana maro, ny Varimora, ny IMO nanaovana liste électorale ka nampidirina tao zany ny olona izay miandany amin'ny candidat mpanjakana. Izahay tany Toamasina ary enoko fa itovizan'ny faritany rehetra zany fa na ny arretage ny liste électorale ary dia tsy mahafantatra ny candidat. Sele ao anaty valopy ny liste électorale roa andro mialoha ny fifidianana vao tonga any amin'ny président Fokotany ary ny lendemain ny fifidianana vao misokatra ny liste fifidianana izay vita amin'ny papier A4. Fifidianana inona izany fifidianana izany? Dia mbola lazaina be eto fa mangarahara madio ekeny rehetra izany fifidianana zany. Mangany fotsiny ny pitipitsiny madinika tanatin'ny fifidianana tao ny fampiasana vola, fifidianana olona sns. Nahitana endrika fampiororona ihany koa ny tao amin'ny faritra Amianatsimo Nosy iny toy ny zavanisy tao Ambalavaotsian'ny Paris sy ny tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara. Sy mbola nahita iaho hoe ka agnatina fifidianana ka ampiasagna hoe zay tsy mifidy an'ity colonel manamboninahitry ny gendarmerie ity fa surtout ka mifidy an'i Christian Tabera ao anatin'ny le clan 11 commune zay bety fidy indrindra. Nisy taratasy nagnapazaka tena jusqu'à amin'ny délégué d'arrondissement, jusqu'à amin'ny chef bokotara, jusqu'à amin'ny napazaka zandry satria ny rafitry napazaka ao misy an'izany hoe zafisoro telotsoky mpazaka enda agnatin'io foko zafisoro amin'ny 11 commune mivarovangany. Tena voany daka sy tamaso zany candidat rehetrarehetra. Tena nampiasainy zany le mamanamboninahitra anazy. Rehefa mametraka solombavam-bahoaka ndry matofoloha dia sy ny maronisa quantité fotsiny fa qualité no ilaina. Zany hoe maronisa na io arana valo izao groupe parlementaire ray ny mamparalana eo na ny URD ka raha manana foto-kevitra satria io solombavam-bahoaka io
sao dia sy lalana sasany fa io no andinika ny lalàna ho appliquena eto amin'ny tany république de Madagascar. Jean Madame Marceline dia nahazo anjo tamin'ny sedina itao Ambalavao ny andro ny fifidianana korontanina zany tenako mandritra ny fifidianana fa hoe misy anjo Madame Marceline avy amin'ny CNFUB fa ianao olo hangalabato afindra ty amiko aty ry zavatra zareo no efa mikonikonina an'io ao ambady nokorontanina mandritra ny andro ny fifidianana na raha namazy gauche droite fa hoe hangalabato ny tim hatramin'izay ngamba tompoky lahy sy tompoky vavy itim zany dia nisany atoko politika manana ny mahizy azy ary tsy manana eritreritra kory hanao an'izany resaka fangalarabato zany. Manginy fotsiny ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny fanaovana raha matahora ary ny fangalaram-bato tamin'ny endriny maro toy ny zavanseho tao Mahajanga sy ny tany Analalava ary ny tany Lalangina. Nisy miteny ny tompona andraiki-panjakana na dia efa nifampantany ary ny kandida sasany hoe fa ino na mahatonga an'ity raha matoty no mireharesady fa na ino tidona na ino kiatra dia efa lany izy. Akory ny agagana tao Mahajanga nahita olo-panjakana ambony teto amin'ny firenena nanotrina azy ary rehefa teo amin'ny toerana io dia nifampantany kandida izay niara-dia tamin'izy ireo satria misy tamin'ireo kandida izay nifaninana taminay 5 tao anatin'ny kandida 50 dia miara-dia amin'ny fironana izay miaraka amin'io mitondra fanjakana io dia namoaka didy ny préfet fa tsisy mahazo manatrika ny kandida fa sur invitation fa hoatsona ianareo izay nahazo invitation dia anananay proof zany tamin'ny fahatongavan'ny olo-mpanjakana io izay mitondra atao hoe garant ny neutralité satria izy ny ray aman-dreny malagasy rehetra olona raha ihany ny invité ilay candidat izay milokaloka fa hoe na ino kidona na ino kiatra dia izy no tsy maintsy olany. Ananana proof zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny zavatra tena loza ary tena nadisy fanantenana ny vahoaka Mahajanga dia izao isaky ny bureau fandatsaham-bato dia misy mpifidy nataonay ny statistika teo eo amin'ny 100 teo no tsy afaka nifidy 100 raha atao zany ny kajy dia any amin'ny ray alina any raha nitombanana eo no verezin-jo ireo vahoaka ireo izay afaka nifidy tamin'ny fidirana voalohany tamin'ny filoham-pirenena sy fidirana faharoa kanefa no verezin-jo ranomaso kikeka niantso tamin'ny enao anjery zay inona ny azo atao dia ny zavatra nisy zara raha nisy telo isan-jaton'ireo no afaka nandatsabato satria sasany izay nandatsabato tao amin'ny bureau mpandatsaham-bato io rehefa nandeha nanao fitarainana dia lazaina fa ny tuiliarandreo izy mifidy sasany lazaina fa ny faritany hafa tena loza nahitana photocopie na bulletin unique tao anatin'ny urne tany amin'ny Fokotany Ambatomainty commune Bejofo 48 photocopie bulletin unique ary tany amin'ny Fokotany Mangoko commune Marovantaza nahitana any amin'ny Zatomahery photocopie na bulletin unique nafantarana azy photocopie aty aloha hitany sariny candidat rehetrarehetra fa tsisy numéro de série ary eo afara tsisy le tsipoka maintimainty izay amantarana bulletin tena izy. Santionany amin'ny zavanisy nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana teto Madagasikara ireo izay samy manam-porofo fa tsy mahaleo tena teo amin'ny fanatanterahana ny asany ny seni na ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nilaza ny fiarahamonim-pirenena izay nandray anjara tamin'ny fanaraha-maso ny fizotra ny fifidianana teto Madagasikara fa hatrany am-boalohany no efa kaboraraka ny fanomanana izany fifidianana tsonimbavambahoaka izany. Niainga tamin'ny fanapahan-kevitra tamin'ny ora farany izay saika nanatanterahana ny fitsapan-kevim-bahoaka. Teo ihany koa ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy izay tsapa fa nisy tsy mazava na dia efa nisy aza ny fitarainana maro tao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao. Takian'ireo fikambanana mivondrona ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ny andraisana fepetra entitra manoloana ny fanararaotam-pahefana nataon'ny kandida niara-dia tamin'ny fitondrana tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Ny firaisamonim-pirenena moa izay misy anay dia anisany nametraka ihany koa andreo tsy fanarandarana nitodika any amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana izay
izay nisany hoe nisy izay rehetra mety tsy fanarahan-dalàna isika tantandalàna ao anatin'izay miezaka samy mijery zay mety ho fahamarinany atao hoe fifidianana ao anatin'iny ary zava-dehibe loatra zany hoe safidy ny olona anankiray ary misy lalàna moa anatin'iny hoe indraindray ny famadiana ny safidy dia misy sazy mahazo anazy ao anatin'izay na zay rehetra mety voakasika fa ny angatahanay dia hoe mba ampiarina re tena ampiarina mihitsy ny lalàna na ireo ataontsika hoe izay voakasika ao anatin'ny zavatra misy dia misy an'ilay hoe contentieux répressif le fanenjehana an'ilay olona zay tena nanao an'ilay osoka ampanontany tena ny olom-pirenena ny hoe mbola ilaina ary ve ny CENI ary mahaleo tena marina ve izy amin'izao fikirakirana ny fifidianana izao. Fantatra fa amin'ny 15 ny volana Jona ho avy izao no amoaka ny valim-pifidianana vonjimaika ofisialy ny CENI ka hanipiny baolina eny amin'ny HCC. Efa maro ny nametraka ny fitoriana satria iaraha mahita toy ny tafika-ndrefa tanàna ny fandokan-dalàna tamin'ny endriny maro tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Tsy adala ny vahoaka malagasy ka angina tsy hiteny manoloana izany araka ilay ohabolana Betsimisaraka manao hoe antolain'ny safantsiranana voalohany tsy fahaizana faharoa fanadinoana fahatelo efa afokagna eky. Efa nampisalasala ny asan'ny CENI fa andrasana indray izany ny fahendren'ny HCC. Eo amin'izay koragna makasika ny fifidianana izay hatrany dia nisy ny fanaterana ny antota taratasy izay fitoriana nataon'ireto collectif des candidats ireto tenenivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny marandray teo mialohany nandehanan'izy ireo nanatanteraka an'ilay valandresaka narahana adihevitra tetsy Andavamamba. Hoarantsika ny akony izay vaovao zay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalalatrany. Fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka sy fanaovana tsinotsinona ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena no nahazo vahana nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana teto Madagasikara. Ny vondrona tao anatin'ny collectif des candidats ireo nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo nanatitra ny antota taratasy fitoriana tenenivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny 17 ny volana Jona 2020 sy 2020. Takin'ny collectif des candidats ny anafoanana ny voka-pifidianana tany amin'ny distrika maro teto Madagasikara no ny fisiny izay osoka sy tsy fanarahan-dalàna izay. Tonga eto zay nanatitra ny reketinay araka zao hitantsika anazy zao dia samby nagnaty zay magnerana ny Madagasikara. Ireto zay tsy afapo ary tsy manaiky amin'izay zavatra mekohatra tsotra ny filohan'ny repoblika mihitsy no manao fampielezan-kevitra manona candidat ary nagnatitra an'io zany zay miaraka amin'ny CD miaraka amin'ny sary miaraka amin'ny feo miaraka amin'ny proof rehetra na marine no huissier ary na mafisy ny avocat na terigna ty dia moa koa ny zavatra tsy tomombagna mahakasiky ny liste électorale ny nombre ny héritage tsy miova fa ny fay agnatiny ao no soloana arakaraka ny filan'ny fanjakana. Fantatsika tsara zany fa magnerana Madagasikara misy andreo zavatra eo ny pression ataon'ny fitondragna ny draine chef fiscaux président tribunal iregny jiaby regny dia nitondrasany proof satria magnarotra zany fahefagna zany sy fokotany indrindrandrindra satria zao raha hitantsika miainga avy aty amin'ny premier ministre ministre nyatitany mandalo amin'ny distrika CA zay mifaragna ary amin'ny fokotany zay manindry ny bureau de vote zany rehetra zany no afagna manery na magnova mihitsy ny voka-pifidianana zany magnerana Madagasikara ka tonga eto zay candidat eto moa mbola tsy misy lany satria mbola tsisy vokatra fa candidat rehetra magnerana Madagasikara zay maneho an-kariary ho hitan'izao tontolo zao ho hitanareo mpanao gazety ho hitan'ny voaka malagasy hoe ireto zay mirehina mitondra ny proof aty amin'ny fisarahana malam-pandrena hoe maninona reo manao diabe hagnampy ny HCC izay hitondra an'le proof mba ahafahany tsara ampilamina ny saram-pahamarina dia hoentina le proof mba hialagna am'le hoe voaray indray fa tsy mitombo ka zany no atongavanay maneho an-kariary hitan'izao tontolo hitanareo candidat mbola maro zay eny ampelantanana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ankehitriny ny hoavin'ny Madagasikara satria izy ihany no manana ny fahefana feno andray ny fepetra mifanaraka amin'ny zavanseho tamin'ireny fifidianana ireny. Efa maro ny fitarainana sy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny candidat ny fiarahamonim-pirenena ary ny vondron'olon-tsotra manameloka ny gaboraraka ny seho tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo.
eo amin'izay koragna makasika ny fifidianana izay atrany dia nanamafy ny avy eo anivon'ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy fa ilaina ny fampanjakana ny fahamarinana eto amin'ny firenena nitodika manokana tamin'ny HCC na ny fitsarana avy momba andalam-pandrenana ihany koa moa ny CFM tamin'ny alalan'ny lefitry ny filohan'ny CFM avy mba hijery akaiky ary amoaka ny vokatra tegna marina manoloana ny zava-misy nandritra ny ireny fifidianana ireny tetsy adany dia nanamafy ny avy eo anivon'ny CFM fa zava-dehibe ny fanarahan-dalagna izay nataon'ny collectif des candidats androany teny amin'ny HCC ireny ny andindin'izay tateriny Germaine Menjanahary sy Erzora Joanarfondi tokony hitandro ny fahamarinana ireo mpikirakira ny voka-pifidianana raha eo ihany koa ny tokony amoana ny valiny tena izy io no nambarany avy eo anivon'ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy raha nresaka mahakasika ny zava-misy mandrona ny fifidianana osolombavambahoaka teo ny filoha lefitra eto Antananarivo androany alakamisy 17 ny volana jiona nambarany fa zava-dehibe sahady ny fametrahana fitoriana eny anivon'ny HCC ataon'ireo kandida osolombavambahoaka izay fantatra fa manana porofo mazava fietsika tafiditra ao anatin'ny soatoavina malagasy dia ny fifanajana raha ny nambarany tokony vaindohan-draharaha amin'ny mpanao politika ny fametrahana ny fihavanana eto amintsika fa izany no mahatonga ny korontana eo amin'ny samy malagasy hoy ny filoha lefitry ny CFM mahakasika kosa ny famitsorakeloko dia nambarany fa efa mandeha ny fikarakarana ho an'ireo olona izay nangataka izany amin'izao andiany faharoa izao tsara moa ny manamarika fa ireo olona izay voakasika noho ny raharaha politika ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 no voakasika izay fangatahana famitsorakeloka izay raha ny fanazavana hatrany eo amin'izay resaka politika izay hatrany makasika ny fitantanana eto amin'ny firenena dia nanambara ny filohan'ny antenimierandoolona Andriamatoa Rivo Rakotovao androany fa misy ny fitohizany fitantanan-draram-pirenena na ny continuité de l'État eto Madagasikara amin'izao ary raha ny zava-misy dia mbola ny raharaha jiaby izay nandeha hatramin'ny taona 2022 no mbola mitohy amin'izao makasika n'izay resaka fitantanana izay hatrany tetsakilany dia nanamafy ihany koa ity filohan'ny antenimierandoolona ity fa tokony hisy ny fanadiadiagna ifotony ataon'ny mpikirakira momba ny osoka tamin'iny fifidianana solombavambahoaka teo iny mbola Germaine Menjanahary hatrany mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Erzora Joanarfondi mbola vitsy ny malagasy no mahafantatra ny antsoina hoe continuité de l'État na ny fitohizan'ny fitantanan-draharam-pirenena nivoaka ny vaovao androany fa fandaharan'asa efatra amin'ny taona 412 sy ny taona 512 no mandeha eto amintsika amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fotsiny toy ny fanamboarana ny tseraram-piaramanidina etsy ivato ny fanamboaran-dalana any amin'ny tapany avaratry ny nosiny ny tsapa atreto dia saika fampandrinana adrisa no ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka malagasy malona ireo fampanantenana izay nampanonofiny rehetra tao anatin'ny fampelezan-kevitra indraindray aza dia toa mbola mihevitra fa mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena amin'izao nambaran'Andriamatoa Rivo Rakotovao androany fa misy ny atao hoe continuité de l'État eto Madagasikara
toy izao kosa no nambarany raha nanontaniana mahakasika ny fifidianana osolombavambahoaka teo ny tenany. No mafisiny fa an'ny malagasy Madagasikara manoloana izany dia manana andraikitra goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tsirairay. Ankoatr'izay dia tsy tokony ho tompotrano miono amin'ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena fa tokony ho mazava avokoa ny zava-misy sy ny atao eto Madagasikara indrindra fa amin'ny vahoaka malagasy. Izay ny momba ny vaovao politika fa lafim-baovao hafa kosa indray tsy maintsy andray andraikitra ny avy eo anivon'ny tompon'andraikitra eto Antananarivo manoloana ireo vatobe mandondona izay ahigna iteradoza eny amin'ny faritry tsara faritra Tsimbazaza sy ny manodidina iny izay mariana mofa nisy ny fianjeragna sy ny fiotsahana tamin'ity niany ity ny akon'izay tateriny Noro Fitiavana sy Tahiriniana Ranarinirin. Ny taona 1970 moa efa nisy ny fietsehana ny vatobe milanja 500 taona eto sy tsara faritra Tsimbazaza boriboritany faefatra tsy lavitra ny toerana nisehon'ny voina farany teo raha nambaran'ireo mponina iny antoerana. Vato izay nahina iteradoza nandritra ny taona maro. Tamin'ny 88 no ninjera teo fa tery ambony tery no mipetraka. Ary nareo zao mahita azy amin'izao farany nahita azy tamin'ny voalohany na piorooro mihitsy izy efa vakivaky io no hita ary ny hoe ferovana na ny sécurité eto amin'ny tanàna efa vita lamina daholo. Manoloana izany vato mandondona izany dia nidina ifotony niarany Sala amin'ny famakina izany vato izany ny mpamonjoina amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo miray sehatra aminy toy ny avy amin'ny BNGRC. Amin'ny fanalana ny vato mandondona no vahaolana aingana isoroana ny loza mety hitranga. Ireo mponina manodidina dia efa nafindra vonjimaika amin'ireo toerana voatokana mandra-pisiny fandaminana vaovao. Tsy maintsy nandray fanapa-kevitra ny BNGRC miaraka amin'ireo namana mpiara-miasa ministère Satsokatsa izay voakasika ity ao koa ny ao amin'ny préfecture ny avy eo amin'ny boriboritany faefatra tsy maintsy nandray fanapa-kevitra iombonana hitantsika zao ny sapeur pompier tonga eto zareo vao amin'ny miaramila amin'ny alalan'ny CPC na ny corps de protection civile ireo koa hitantsika ny police manao ny fandrindrana amin'ny sécurité ny jaune anaovana ny opération zany zany rehetra zany manapirofo fa tena asa tsy vita mora izy ity fa ny tanjona dia tsy mamono olontsika zay ny tanjona voalohany indrindra. Fa eo amin'izay fitantanana ny tanànana Antananarivo renivohitra izay hatrany dia nisy ihany koa ny vokatra izay navoaka ny avy eo anivon'ny sampana mpamonjy eto Antananarivo manoloana ny fiatrehana ny fety ny Pentecoste lasa teo iny nambaran'izy ireo fa tamin'ny mpilaminana tanteraka no ny hatrehana an'izany sy ny fehezana ihany koa an'ireo izay mety hoe nahina iteradoza tamin'ny izany fankalazana ny fety ny Pentecoste izany. Toy izao indrindra ny andindiny izay vaovao izay tateriny Noro Fitiavana. Ny lamina ny fankalazana ny alatsinainy ny Pentecoste ho an'ny mpamonjy voina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Voafehy avokoa ny tranga izay saika nahitan-doza ara-potoana avokoa ny antso ka nahafehezana ny tranga. Mitondra ny fanazavana ny lehibe ny mpamonjy voina ny commune Antananarivo renivohitra lieutenant colonel Ramanoara Franky. Naomby tokoa mihetsika izay nataonay nandritra ny Pentecoste renivohitra. Naomby satria niena nisany raha oharina ihany koa nisany tranga izay nisy dia niena nisany satria raha ny firetana dia ray monja ny tranga firetana nisy tranomay anankiray teny Ambomahitsa sy tranga fampiasana ambulance anankiray. Eto izay dia manao antso raha malala izany fa ao anatin'ny fanamboaran-dalana tanteraka ny commune Antananarivo renivohitra izay mbola haritraritra
dia manao antso avy zay hoe tokony isy ny fiarah-miasa akaiky amin'ny mpamonjy voina sy ny mponina tokony isy satria ny antso avy tokony mitonga aingana aty aminay mpamonjy voina amin'ny alalan'ny laram-pinday 17 eo ihany koa indrindrandrindra ino izay fitsoagnan'ny fiara vokatry ny fanamboaran-dalana zay dia tokony ezaka ihany ny mpampiasa lalana rehetrarehetra ny mpampiasa fiara rehetrarehetra anome lalana rehefa maneno ny anjombona zay afana mamonjy voina maimaimpona ny antso sy ny asa famonjena voina laharana 770 ary efa vonina ara-pitaovana sy ara-olona trano izy ireo. Fa mitoetrany ihany koa ny fanatsarana ny eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra misy ny fanamboarana ny lalakely eny anivon'ny fokontany kiraikiraiky eny amin'izao fotoana izao. Piasan'ny commune Antananarivo renivohitra miisa 50 indray araka izany no nisitraka ny fiofanana momba n'izay fanamboarana lalakely izay. Izany no natao dia ampitombona ny traikefa mba azona vokatra tsara kokoa noho ny teo aloha. Mbola vaovao tatery ny noro fitiavana hatrany. Fatandela 50 piasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo avy amin'ny boriboritany ao amin'ny indray no nomena fiofanana mahakasika ny fanamboarana lalakely atao amin'ny rarivato anampy ireo efa nahavita izany teo aloha fiofanana izay natao tetsy Antsakaviro. No amafisy tompona andraikitra fa efa maro ireo fitaovana toy ny vato azo teny amin'ireo lalana namboarina teto Antananarivo ary efa miroso amin'ny fampiasana izany izy ireo dia ny anatsarana ireo lalakely eny anivon'ny boriboritany misahenina eto Andrenivohitra. Mba anafanganana ny fanatondisana ny asa sy ampisy vokany ny asa atao dia noatevenina ny piasa natanteraka ny asa izay no nahatonga ny fanohizana fanomezana fiofanana toy izao araka ny fanazavana nomeny ny taleny asa vaventy eo anivon'ny commune Andriamatoa Ratovery Henri. Ny antony anaovantsika izao fanofanana izao dia noho ny fahamaroana ireo hita izay efa voankitsika atao amin'ny commune zany dia maro izao ka noho izany dia voatery zany tsika manao an'izao fampifanana fanondrona izao indray ho an'ireo mpiara-miasa amintsika zany. Ny antony dia betsaka ny matériaux efa eo am-pelatanantsika dia voatery zany tsika tsy maintsy mampanao an'izao formation manaraka izao indray zany. Efa nisitraka izao fotodrafitrasa avy amin'ny lalana izao ireo boriboritany miisa 3 atao amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia ny boriboritany faharoa sy fahadimy ary ny fahaenina. Hitatra amin'ny boriboritany hafa izany raha ny nambara ny tompona andraikitra. Ilaina nefa ny fiara-miasa amin'ny fokontany indrindra ny amin'ny fametrahana ireo fitaovana toy ny vato hoy ny fanazavana nomeny chargé de mission projet ny commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa Elize Razafimahefa. Fanfanana ihany zany sahala amin'ny natao teo aloha zany dia metraka pavia eraky ny lalakely izay voatondro ny arrondissement ho atao. Zay zany ny zavatra no natao androany zany ny fampifanana ny zareo 50 lahy mba hanao an'ireo le arrondissement mbola tsy nanompo dia ny premier arrondissement 4e arrondissement ary 3e arrondissement. Ny fangatahana makany amin'ny fokontany zany hatramin'izao aloha zany dia ny fiarovana ny entana izay ho tonga sy mba anentana ny olona zany tsy hanelingelina amin'ny fiasana. Zay zany natao zany hatramin'izao. Fa tafiditra agnatin'izay fanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay ihany koa dia misy ny fametrahana ny ireny tsipika mitsivalana ireny na ny marquage izany amin'izao fotoana izao. Hiditra anatin'ny fetim-pirenena ihany koa moa antsika ka dia ao anatin'izany fanatsarana endrika ny tanàna izany no antony hanaovana ireo fanatsarana jiaby ireo. Vaovao tatery ny noro fitiavana eo amin'ny rindratsary ny tahiry ny aina ranariny irina. Ho fanomanana ny fetim-pirenena dia miezaka hatrany ny commune Antananarivo renivohitra manatsara ny endriky ny tanàna amin'ny alalan'ny fanavaozana ireo tsipika mari-drano na ny marquage au sol izay manamora ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny fifamezivezen'ny fiara sy ny fiampitana arabe. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanomboka teny amin'ny RM voalohany Analakely ny azo any araben'ny fahaleovantena mandidina ny lapan'ny tanàna ary ny afara teny amin'ny Gare Soarano no nanatanterahany ekipa ny departemanta misana ny fifamezivezen'ny
fifamezivezena sy ny fitaterana andrenivohitra na ny DTMU ny asa. Araka izany dia manentana ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana ny commune ny Antananarivo renivohitra mba samy hanaja ny lalana amin'ny feno fifamoivoizana. Eo ihany koa ny fanajana ireny tsipika mari-drano ireny mba ho fisorohana ny loza sy mba ho fandaminana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana magnadia nisy ny vokatra avy any amin'ny anivon'ny mpitandro filaminana teo amin'ny polisy pirenena ny zavantranga tamin'ny omaly tamin'ny zoma fafito ny volana jona tokony tamin'ny valora alina dia ny kaiky ny polisy ny tao amin'ny CSP 6 Ambohimanarina ny tokatrano iray fa nisy trangana fanafiana amin'ny Tampiadina tao amin'izy ireo teny Antanety Avaratra. Nidina teny an-toerana ny polisy saingy efa lasa nandositra ireo olon-dratsy rehefa nataony fanadihadiana dia nambarany tompotrano fa Jolay 4 tsy nisaritava no nanafika azy ireo. Paskalaknikov sy PA ary sabatra no nandesin'izy ireo nanatanteraka ny asa ratsiny. Lasan'izy ireo tamin'izany moa ny finday miisa 9 ny radiocarte raiky ary vola mitentina 7 tapitrisa ariary. Nilaza ihany koa ny niaramboina fa nahatadidy tsara ireo mpanafika azy ireo. Ny 8 jona lasa teo tokony tamin'ny 12 ramantsana dia hitan'ireo voatafika ny vezivezy teny Anosy ny raiky tamin'ireo nanafika azy. Ny antsy polisy avy hatrany izy ireo ka dia nosamborina io lehilahy io. Nandritra ny fisavana azy dia nahitana antsy raiky tao anatin'ny sakosiny ary mbola teny aminy ihany koa ireo fitafiana izay nanaovany nandritra ny fanafiana. Nampidirina eny amin'ny fonjany Tsiafa moa izy taoriny nanolorana azy teo anivon'ny fampanoavana. Mbola karoana kosa ireo namany hafa tamin'ny izany. Fa lafim-baovao hafa kosa dia anatanteraka forazaza faobe na didimpotra faobe ny eo amin'ny boriboritany faefatra amaray ka eny amin'ny CSP namontana no anatontosana an'izany. Izao no natao moa araka ny nambaran'ny lehiben'ny boriboritany faefatra dia ho fanampena sy ho fanalana fahasahiranana n'ireo ray aman-dreny izay manana zanaka lehilahy kely tokony ataon'izany forazaza izany. Horantsika ny andindin'izay tateriny Germain menjanahary sy erzora jonarfony. Ankizy manodidina ny zato no atao didipotra faobe etsy amin'ny boriboritany faefatra rampitso raha ny fanazavana izay nataony lehiben'ny boriboritany Andriamatoa Solofinaina Ramahandro Manana. Nambarany fa isan'ny tarigetra apetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ka tanjona ny mba hitsinjovana ireo ray aman-dreny izay sahirana amin'ny fanatanterahana izany ao anatin'izao ririnina izao. Ankoatra ny resaka didipotra faobe dia ao anatin'izany ihany koa ny fanomanana ny fampisakafoanana ireo izay hita fa sahirana ao anatin'ny boriboritany. Etsika izay efa fanao izany raha ny nambarany lehiben'ny boriboritany hatrany. Tsy miova ny tarigetra dia vahoaka milamina sy mandroso ho an'ny boriboritany faefatra. Santatra mbavarany any ity ho tontosaina rampitso ity fa manetsabe mbola ho avy raha araky ny fomba fiteny. Tsy mijanona atreo arak'izany ny etsika toy izao raha ny fanazavana izay isan'ny fanamby apetraky ny ben'ny tanàna raha teo ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra izay mivezivezy eto Antananarivo.
dia iny indray tompoko lasy tompoko avy nandesitsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa samby tsara tompoko lasy tompoko vavy